Soa tokatrantsika indray ny ambassadeur-ny Soazy aty amin'ny etiny tia miarahaba antsika rehetra samoteny soa eo amin'izao fandenesantsika ny fampianarana soa larana fa roa amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa Andriamanitra Yahosoa. Hiditra indray zany tsika zany zao. Raha nojerevantsika ny tenin'Andriamanitra dia mahitsy be ny tenin'ny Mose hoe meno ny tenin'ny mpaminany satria teny avy amin'Andriamanitra iny a. Aleo angamba ny heverentsika foana iny tenin'ny Mose iny a, satria miainga mino foana ny zavatra izany. Rehefa misy zavatra ao marinina zany a, dia tsy maintsy miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany foana tsika mba tanteraka ny fahamarinana rehetra hoe mpaminany ianonao. Ka inona zany ny baiko n'le mpaminany ny ran'Andriamanitra voalohany indrindra tany aloha tany a, dia tsy maintsy hojerevantsika ny teny a Deutéronomia toko 8:20 a dia 9:10 ka hatramin'ny 9:10. Tsy maintsy hojerevantsika aloha zany lalàna mikasika an'ilay hoe mpaminany satria raha hijery santsika fa Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra zany a, dia tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany foana tsy maintsy mibaiko an'io. Hoe voaporofo araka ny mpaminany ve le sary sa tsy voaporofo araka ny mpaminany. Ndao hojerevantsika tsara izy. Deutéronomia 18:15. Io zany hoe verimberina foana Deutéronomia 18:15 ka io ny fototra ny zavatra rehetra ao. Rehefa hiaraka amin'ny Andriamanitra ny jiosy ianao dia tsy maintsy io Deutéronomia 18:15 io foana no mifototra ny zava-rehetra zany. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ay no hatsangany avy Andriamanitra ao anao a, ka izy no henonareo. Zany hoe ory zanak'Israely eo, nenonareo any teny mpaminany io. Ho an'izay mino ny mpaminany zany dia tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany. Mabaiko n'Andriamanitra ilay izy, fa tsy misy hoe le mpaminany inonao fa ny teniny tsy inonao dia zavatra tsy mifanaraka mihitsy zany. Dia vaketsika eo amin'ny 9:20 ary. Mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Ity mpaminany ity zany dia tsy idina foana fa Israelianina satria avy eo amin'ny rahalahiny eo. Io le nazavaiko foana satria hitondra azy hamakivaky ny tany hevitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana na Israel amin'izao tsika miteny zao. Zay. Ka ataoko ao am-bavany ny teniko. Any ny teniko ho Andriamanitra dia ataoko ao am-bavany a, ka olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe le tenin'ny mpaminany zany a, dia didy io. Tsy indrina mafy mihitsy izy hoe tsy maintsy henona le teny a, ary didy moa izay tenin'ny mpaminany zay araka ny voalazan'ny soratra masina eto mihitsy dia hoe didy io teny io. Zany hoe tsy azonao atao mihitsy zany hoe mialaala amin'io teny io fa raha vao mpaminany izy zany a dia didy. Ka tika moa zany tao amin'ny fampianarana teo aloha dia nahita mihitsy fa Yahosoa izay mpaminany. Ka raha vao miteny zany Yahosoa dia didy koa iny dikan'izay. Satria nanaiky azy zany daholo ny Israeliana rehetrarehetra, ny vahoaka Israeliana dia nanaiky azy zany a, dia mazava zany fa rehefa hita teo amin'ny asa moa izy, hita teo amin'ny asa sy ny herina asehony a, teo amin'ny teny izay navoakany a, dia trandeha fantatra izy fa mpaminany satria nitondra soa ny zanak'Israely. Ary zany natonga ny zanak'Israely tena faly be taminazy. Saingy moa nisy ny ratsy saina dia tsy jiosy rehetra, ilay mpitondra fivavahana jiosy ny ratsy saina taminy a, noho ny amin'ny tsy fitiavana satria nitondra zavatra tsara i Yahosoa dia noho ny amin'ny fialohana dia nokendrena ho vonoana izy hoe anao vonoana any. Zay le zava-doza nataon'ireo Israeliana mpitondra fivavahana. Ary manak'androany ireo mpitondra fivavahana Israeliana ireo tsy tian'i Yahosoa nefa raha ny soa vitan'i Yahosoa teo aminazy a, hitady hatsarana raha ho tadiavina eo raha ny tampi-tanety. Fa maika hoe misy zavatra tonga aminao fa zany le atao hoe fianonana fotsiny zao. Zay. Ka etsika zany dia mahita mihitsy ny hoe ilay mpaminany zany a dia ataon'Andriamanitra ombavany a ny tenin'Andriamanitra ary olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe didy zany io mandeha io zany dia noho amin'izay hoe ary raha ohatra ka tsy hanona iny didina voakan'iny mpaminany dia ahoana hoe tsy arana zany le tenin'le mpaminany dia zao. Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay olazainy amin'ny anarako satria iavany maniraka anazy dia zaho no hitsara azy. Tandeha ho tsaraiko nareo izy Andriamanitra io. Ozy ilay Elohen'i Israely zany. Iavano anarany. Ka ny teny Mose zany dia nanindry mafy mihitsy fa tena rehefa tsy hinonareo mpaminany dia ho ataoko fainareo izy io Andriamanitra io.
tsy azo atao mihitsy zany mitsipaka ny tenin'ny mpaminany israelianina. Mahitsy be zay. Tsy azo atao de mety hiteny ary ianao nefa tsy israelianina nefa anao mba mitondra an'le teny. De hitantsika ndray tantarany ambassadeur-ny Iosia Ziadia hoe ahoana moa nefa ny ambassadeur-ny Iosia Ziadia mitondra an'le teny kosa anie. De hoenotsika eo ny toy fa misy fampianarana koa mbola renitsika eo rindan'izay. Ho iza marina zao Ziadia mitondra ny tenin'Andriamanitra aminao, mitady ny hevitra rehetra andresena lahatra anao, mba ny antony ho tonga ny amin'ny lanitra ny lanitra ianao. Zay nge ny antony andresena lahatra anao e. Mba ho tonga ny amin'ny lanitra ny lanitra ianao, tsy mahafinaritra anao ve zay? De satry mahafinaritra zany. Andao aloha jevantsika aloha ny toy ny fampianarana hoe tsy maintsy arahana zany tenin'ny mpaminany israelianina io. Atsindriko tsara, mpaminany israelianina no arahana teny finoana teny satria any am'ireo mpaminany israelianina reo Andriamanitra no miteny. Ale Andriamanitra ny Mose dia Yahveh, efa nampianarina atsika hoe Yahveh ny Andriamanitra anazy zany. Tsy misy Andriamanitra hafa ankoatran'izay ny Andriamanitra Mose, Yahveh. Ary iny hoe nivakitsika tao anatin'ny Sefer Torah-ny Jiosy, efa nasioko atsika ilay izy hoe Yahveh. Fampianarana lavabe mihitsy iny nampianarantsika hoe ity ny fampianarana mitondra ny anaran'Andriamanitra iray hoe Yahveh. Ka izay zany ny fanazavana eto hoe miain'ny tenin'ny mpaminany tsika de mpaminany israelianina. Raha vao tsy israelianina zany le mpaminany de tsy azo enino, tsy azo enona, tsy azo ekena, tsy zany namorona ny zany moa fa jereo io tenin'ny mpaminany israelianina io. Fa misy sorenina menao zany tsisy zara tokony hampasorenanao. Fa ianao da tokony faly hoe tokony manitsy ny dianao zany en fonction zay. Rehefa tsy anitsy ny dianao ianao de anao iny. Tsisy manerana safidy io fa ny safidy io zay rehefa teo vonjena de manaiky ny marina, rehefa tsy teo vonjena, ko zay ny teny mitondra famonjena, zay ny vonjena io dada Yahveh io hoe mpaminany israelianina no azo enona teny. Mazava be io teny io. Satria izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra hitaritana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana na Israela zao tsika miteny zao. Mazava zany fa ilay hitarika ny israelianina sy hitondra ny tenin'Andriamanitra ho amin'zareo de mpaminany israelianina, samy israelianina satria zareo samy zareo ny ao anatin'ny dezera ao na ny tany ay. Ka iza moa zany no atsony any ivelany any fa tsy misy zareo samy zareo de zareo samy zareo no fampitantana amin'ny alalan'ny mpaminany hitondra azy ho any amin'ny tany Kanana na ny Israela zao tsy miteny zao. Zay ny fanaporofona fa tsy misy idirany hafa firenena mihitsy io. Tsy tafiditra ao ny malagasy na ny frantsay ny anglisy ny izaniza fa zareo israelianina irery ihany io mpaminany resana io hoe ny mpaminany ankoatran'ny israelianina zany de tsy mahazo miditra ao mihitsy. Fahalalana navoaka ny dadabe Mose zay ho any zay minao Mose de hoe tsy mahazo miditra ao ankoatran'ny israelianina. Ary rehefa mpaminany israelianina de tsy maintsy enonina ny teniny ho any zay mino mpaminany israelianina. Fa rehefa tsy mino manao zany ka anao zany tsy mino, normaly ianao ho tsarain'Andriamanitra. Ka hitodika am'izay tsika zany satria enona ny tenin'ny mpaminany israelianina, ahoana zany ny tenin'ny Iosia satria itsika nahita tao amin'ny fampianarana larana faharaiky amby roapolo fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka ny nanamarina fa mpaminany izy de andao raha jerevana ny tenin'ny Iosia hoe laza ve Iosia fa tena Andriamanitra izy tena misy an'izany ve eo? De tena misy an'izany io satria ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra. Dolo vakitsika zay teny zay hoe araka ny voalazany bokin'ny Salamo zany. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay. Zay aloha zany no apetrakitsika hoe ny tenin'Andriamanitra de nametraka didy mihitsy ny taloha amin'ny Salamo hoe zay rehetra atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra izy. Tsy azonao lavina zany satria teny mpitondra teny eo amin'ny bokin'ny Salamo any zany ao mpitondra teny Israela Salamo vakitsika Salamo 82:6. Salamo 82:6. Salamo 82 dinindininy fahenina. Koa izao ny andininy fahenina zany.
hoy zao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Mazava dia mazava mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra, zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Ka eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy araka amin'ny bokin'ny Salamo hoe rehefa zanaky ny avo indrindra zany dia Andriamanitra zay. Andriamanitra zay ny soatra masina. Ka andao jerevantsika raha ohatra ka tena niteny io zanak'Andriamanitra io hoe zao dia zanaky ny avo indrindra, zany hoe zanak'Andriamanitra izy zany dikan'izay, zanaky Iayava zany. Ndao jerevantsika raha niteny an'izay izy, raha niteny an'izay izy dia Andriamanitra izy, tena Andriamanitra mihitsy izy. Fa raha tsy niteny an'izay izy io zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe io Yahosoa io, raha tsy niteny an'izay izy dia tsy Andriamanitra izy. Fa raha vao niteny kotsiny izy hoe zanak'Andriamanitra aho dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Ka andao jerevantsika izy satria mazava io lalàna hitantsika hoe hoy zao Andriamanitra nareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetrarehetra, zany hoe ny zanaky ny avo indrindra zany ny zanaka ny Iayava dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Asa tena mahafinaritra be mihitsy zany, tena mahafinaritra be. Ka andao jerevantsika mihitsy raha ohatra ka niteny an'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay Yahosoa, dia hoarantsika tondray ny ten'Andriamanitra izay nambarany Yahosoa ny mikasika ny am'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay zany. Dia vakitsika eo amin'ny bokin'ny Lioka 2:20 dia vakitsika eo aloha Lioka 2:20 andininy fa atrevatsika kely. Vingt-deux 70 dia hoy izy rehetra zanak'Andriamanitra ve ary ianao, ary hoy izy taminy voalaza nareo fa izao no izy zay ary. Mazava be zany fa tena nametrahana fanontaniana mihitsy ny Yahosoa teto hoe zanak'Andriamanitra ve ianao, dia namaly Yahosoa hoe voalaza nareo fa izao no izy, tena zanak'Andriamanitra mihitsy. Ka raha vao niteny zany hoe zanak'Andriamanitra izy dia iny izy ny dikan'izay satria mampaminany anazy dia iny izy marina ny teniny mampaminany anazy dia iny izy zany dikan'izay. Araka lalana teo hoe hoy zao Andriamanitra ianareo dia zanaky ny avo indrindra nareo. Ka le avo indrindra moa mazava be fa le Andriamanitra ny dikan'izay. Ka hoe zanak'Andriamanitra izy dia mazava izy zany fa Andriamanitra izy ny dikan'izay. Io Yahosoa io zany tena Andriamanitra ny dikan'izay noho ny amin'ny fahatanterahany zany teny zany. Tsy misy azo lavina mihitsy ny Andriamanitra azy satria izy mpaminany Israeliana tsy maintsy ekena ny vahoaka mihitsy ny Israeliana no nametraka anazy ho mpaminany. Ka raha vao niteny izy hoe voalazanareo fa za dia zanak'Andriamanitra dia amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy zany dia Andriamanitra izy. Nyresaka fotsiny hoe ivavahana izy sa tsy ivavahana dia aleotsika hiaraka aminazy foana hoe ahoana moa zany satria ny Andriamanitra dia teny ivavahana mihitsiny. Ka hojerevantsika foana se fa nlelotsika hijery teny manaraka any mafitratsika mihitsy ny antiteny ty hoe nanamarina ve fa Yahosoa fa tena Andriamanitra izy dia ovakitsika indray ny bokiny eo amin'ny Matthieu 7:15 Matthieu 17:5 vakitsika indray ty teny ty Matthieu eto moa zany tsika dia hita mihitsy ny hoe nisy teny nidina mihitsy rehefa ny an-danitra ny teny taminy hoe ity ny zanako malalako zay sitrako dia ity ny anohy zany hoe avy any amin'ny lanitra mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy. Matthieu 17:5 zany. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no manam-porofo amin'ny olombelona eto fa Andriamanitra izy fomba mieritreretra amin'izay ianao. Inga vakitsika ny teny vadika indray rety Matthieu diso le voajery teto Matthieu 17 zay vao 5 voilà Matthieu 17:5 ty am'izay rehefa naporofona fa tena hoe voalazatra any amin'ny lanitra izy fa tena zanak'Andriamanitra izy zany. Matthieu 17:5 ary raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy
nanarina azy ireo. Ary in'izao nisy feo fitany amin'ny raona nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako a izy no enoy. Ity zany tsy mba lay mpaminany tsony no nyteny fa avy eny am'lay mpaniraka azy mihitsy ny le nyteny, satria hoe ataoko ambavany ny teniko. Keto zany a tsy mba atao ambavany tsony le nyteny fa tena feo avy eny amin'ny lanitylanta mihitsy no midina teo hoe ty ny zanako malako zay sitrako. Zany hoe confirme avy eny amin'ny lanitylanta zay niviny mihitsy ny fa zanak'Andriamanitra ty tonga eto ty. Zanak'Andriamanitra io. Ary nilaza mihitsy mbola mafiso kely a, le zanak'Andriamanitra mihitsy no milaza fa izy ary ange avy eny an-danitra mihitsy ny. Ary tena any mihitsy izy no mipetraka. Fa tsy avy ety an-tany zany izy a. Donc efa kitsika izy teny zay. Jean 3:13. Eo ihany tsika moa zany tsy ala lavitra fa mijerevantsika zay teny zay a. Hoe izy mihitsy no laza fa izy angeka tena avy eny amin'io lanitylanta io e. Fa tsy kony hoe zatra mandeha ho azy fotsiny izy nasalamo zany, fa tena avy eny amin'ny lanitylanta mihitsy izy zany. Rehefa tsika amin'y andininy 12. Jean 3:12 dia hatao amin'ny 13. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana moa ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ao? Ka amma izy avy eny amin'ny lanitylanta anazy ka raha iteny eo amin'ny lanitylanta izy a, ho sahirana ange izy nareo iano anazy. Tsy hoenareo ny any. De ozy am'izay ary izy ny teny hoe kanefa izy tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ray nidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Ny zanak'olona de any an-danitra. Sarotra be mandray an'io fa zay ady amy manazava an'io tsara fa mbola tsy androany. Ho azaveko aminareo mihitsy hoe inona mahatonga anazy nyteny an'ireny. Hoe izy ety an-tany hoe izy milaza fa ny zanak'olona zay any an-danitra. Efa izy ety an-tany amin'io. Fa zany no mpanafanapolifolo fa tena avy any amin'ny lanitylanta mihitsy ny Eosa io. Fa tsy mpaminany taka ny olombelona tsotra ety an-tany. Ary rehefa nyteny io izy a, teny mpaminany io a, tsy azonao lavina. Rehefa nyteny izy fa za de any amin'ny lanitylanta nefa izy amin'io eto an-tany no mipetraka, de mariny zany sara zany. Ary manamafy an'izany mihitsy izy zay ady azy zandriny Eosa. Zao mitory anao zao fampianarana zao. Toy zany hoe mba zavoarany dikan'io teny io, tena mora kely. Tsy sarotra mihitsy io ary tsotra de tsotra saingy ho an'le tsy mino moa de tsisy zavatra ho hainy mihitsy. Fa ho an'le mino ny hatsarany Eosa kosiny a, de ho hainy tsara mihitsy. Ny provy eto de hoe ny zanak'olona zay niteny hoe za de tena zanak'Andriamanitra. Izy avy any amin'ny lanitylanta mihitsy nge no niteny an'io e. Hoe zanak'Andriamanitra mihitsy ny a. Ary ny dikan'izay de Andriamanitra izy. Tsy izy ety an-tany no mikonfirme an'io fa le dadany any amin'ny lanitylanta mihitsy no mikonfirme tena zanako io. Ianao hoe de mbola maly an'izany. Efa mpaminany lehibe io e. Manaiky an'io daholo rehetra rehetra fa tena mpaminany io. Manaiky ny vahoaka ina moa? Ny vahoaka israeliana fa mpaminany io. Manaiky ny vahoaka silamo rehetra fa tena mpaminany io. Olombelona karazany be dehibe nge zany e. Ahoana moa ny tsovalana an'izay? Ary raha vao tenin'ny mpaminany izy ny tenin'ny Mose a, ny tenin'ny Mose tsy maintsy mibaiko ndraidraitra ho azy minao Moseko. De mibaiko Mose hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany, tsy maintsy ino satria baiko ny dada Iava zay. Ka raha vao niteny Eosa hoe zanak'Andriamanitra, de Andriamanitra izy a, de tsy azo lavina. Ary satria izy mpaminany. Ary raha vao niteny koa Eosa, raha vao niteny hoe Eosa azafady, hoe Andriamanitra izy a, de Andriamanitra izy ny dikan'izay tsy azo lavina. Ary raha vao niteny Eosa hoe za zay any an-danitra, de any an-danitra izy amin'ny fotoana io zany tsy azonao lavina kosa. Zany hoe avy any amin'ny lanitylanta anazy a, ka tsy araka an'io le ety an-tany mihitsy le zavatra teneniny. Nefa de marina be io teny io, ary haiko tsara ny dikan'izany teny zany. Toy ny hoe inona tsy azavaina, aleo mihitsy aloha rehefa tonga ny fanazavana zay atao hoe ambassadeur Eosa zay ady ao iza zany a, de zay vao miverina manazava an'io. Azao aloha le taonao mien'olo anao le fanazavana fotsiny hoe Andriamanitra io Eosa fa zay mantsy ny tena anisan'ny laviny olona, de tsindriko mafy aminao fa tsy azonao lavina mihitsy io. Adalan'izay mandahany zany. Satria venao mialina ny zavatra nataony de ho lavinao ve izy. Anangefa tsy fahindrena kosa any. Zay le izy zay. Zay moa tsy anisany mijerevantsika fa ina ke ny antony tena tsy nitiavany Jiosy anazy. Fa raha zavatra nataony Eosa mahafinaritra be hoe tokony ho lavina ve ny nataony. Fa de fialonana fotsiny zao e, tsy vita le nataony de ny alina.
de mody nasiana motif hoe kainao zao hitatsika io hitatsika hoe fa mbola fampianarana ry manokana moa zay dia mahatonga anazy tsy ovadiko androany daoary toetsika ndray ara ny toy ny fampianarana manaraka hoe ovakitsika ndray ao amin'ny jaune toko fasivy jaune 9 de ny 35 hatrany amin'ny 38 no vakitsika zany jaune 9 35 hatramin'ny 38 jaune 9 eto zany de ny olona no miteny hoe tena mba tsy mazava kosa ny fa zanak'Andriamanitra ny zany 35 hatramin'ny 38 jaune 9 35 38 lera lehilahy ny resaka tamin'ny ara-namoany Yahosoa teny hoe zaza hitanao mihitsy le atao hoe zanak'Andriamanitra Yahosoa nandre jaune 9 35 hatramin'ny 38 Yahosoa nandre fa efa ndroana raha lehilahy ary rehefa nihita azy izy de nanao hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao raha lehilahy namalika anao taminy hoe iza moa no izy tomoko mba inoko azy 9:30 hoy Yahosoa taminy hoe efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay le fantiny hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao ary hoy raha lehilahy rehefa avy hoe tompoko mino aho de nyankohaka teo anatrehany izy efa ny lalàna moa de Andriamanitra ihany nyankofony nefa de nyankohaka izy ary tsy mba niteny Yahosoa miala teo mazava be mihitsy zany fa teny Yahosoa mihitsy le atao hoe Andriamanitra iankofany satria nyankohaka teo anoloana mihitsy ny olona fa tsy nibedesiny fa raha tsy Andriamanitra azy iankofany izy tsy maintsy mibedy izy miala teo fa tsy fanao ty navela nyankohaka tsara teo mihitsy zany no porofo fa tena Andriamanitra Yahosoa satria de voaporofo mihitsy ny ankofany olona izy ary tsy laviny mihitsy zay fa raha mampitondra tenin'Andriamanitra anazy nahita zao fagakana be sy ny atsarany meny zao raha tsy Andriamanitra iankofany izy tsy maintsy nibedesiny io olo io miala teo ianao fa navelany tsara mihitsy nyankohaka teo izy ary zany ny fanamporofona Andriamanitra anazy ary izy moa de mazava be le teniny ato hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao io mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao de raha lehilahy namaly hoe iza moa no izy tompoko mba inoko anazy de hoy Yahosoa taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay eto zany Yahosoa mihitsy no confirme fa tena zanak'Andriamanitra izy ary raha zanak'Andriamanitra izy mazava be fa Andriamanitra izy nidika an'izay Andriamanitra mihitsy izy ary iankofana ho jerevantsika am'izay mihitsy ny hoe iankofana satria tsy maintsy mijery satria izy milaza fa avy any an-danitra ary tany an-danitra ny nankety de ho jerevantsika mihitsy ny zavatra nisy tany an-danitra zany amy lanitra tiotsika resany io inona ny zavatra nisy tany zao tsika aloha mbola jery mbola fanazavana ray ihany hanamafitsatsika an'izay sary rehetrarehetra zay mihitsy ny hoe maninona moa hoe tena tsy azo lavina nge ny teny io zanak'Andriamanitra io misy teny kely jerevantsika eo amy Matthieu 3:17 aloha mbola nisan'ny sary kely manamarina azy kely atsika aloha ina moa voalaza ato am'ty Matthieu 3:17 tokoa raiky izy jerevantsika kely ny fanazavana ny teny ary injao nisy feo tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako confirme fandroandray zany tamin'ny Yahosoa natao batisa tamin'ny jaune mbola niverina ny teny hoe zanako malalako zay sitrako ngety sady Yahosoa no miteny moa lay confirmation avy any amin'ny lanitylantako no miteny hoe zanako ane io zany no porofo fa Andriamanitra Yahosoa voaporofo mihitsiny ny fanaporofona farany zao de hoe hojerevantsika hoe niankofana ve sa tsy niankofana hojerevantsika anay zay sary zay fa mazava fa mampamina any anazy mpamina any lehibe de tsisy mahazo manda fa tena Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy de Andriamanitra izy ary hitatsika zao lay lehilahy teo fa tena niankohaka teno atreny de fa marinona zany antsika jery mbola teny anakaiky any mbola misy teny omenatsika zany mbo ho fanaporofona ny jaune voalohany jaune 1:18 zany tytsika jerevana jaune 1:18 ndao jevatsika teny ty teny ty maly mifanaporofona mba ho tadidinareo tsara mihitsy ny tsy misy zatra mandeha ho azy ny fampianarana eto fa maly mifanaporofona foana zay adia hoe tsy azonao lavina mihitsy ny Mandriamanitra anazy zay jaune 1:18
tsy nisy nahita n'Andriamanitra novinoviana fa ny zanaka lahy tokona zay ao atratrany ray izy no manambara azy. Tena mahitsy be mihitsy le teny hoe zanaka lahy tokana n'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy ntikazay ady am'izay koa mbola lahy tokana tsy azo laviny fa teny ny mpaminany Iosoa. Ka raha vao zanak'Andriamanitra izy de mazava be ny teny fa Andriamanitra izy ntikazay. Tsy misy azo lavina ny tenin'Andriamanitra zany dikan'izao. Ary ijery am'izay tsika ny fanampolofony hoe Andriamanitra ihany koa foana vy izy. Zay ny ambarana antsika an'le teny zay hoe raha Andriamanitra izy noho ny am'izao teny zao de Andriamanitra ihany koa foana vy izy. Ka izy moa ny teny ny zanak'olona zay any an-danitra de ndeo tsika ro any an-danitra ary araka le Jaona 3:13 izy tsy maintsy arahantsika ny teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de tsy maintsy indao tsika iverany an-danitra ty any no amataratsika azy na Andriamanitra izy na tsy. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ato Jaona 3:13 Jaona toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo de jerevantsika am'izay ten'Andriamanitra ihany koa foana ary vy izy ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy leidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Le zanak'olona nefa ny hoe tia tany ka rehefa nytemo izy hoe zasa de tia tany no zany amin'ny-danitra ny lanitra ambony any any amin'ny lanitra lanitra any de tsisy afaka mamaly satria tenin'ny mpaminany io. Fa leo jerevantsika ny famarinana zay satria nanao fanambarana izy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy de tiandre misy fanambarana noentiny tsy azo no lavina koa zay mametraka fa mpaminany Iosoa. Tsy mahazo mamaly ny jios satria ny vahoaka jios ny teny fa mpaminany izy. Tsy mahazo mamaly ny izaniza satria ny fanambarana de avy any amin'ny Iosoa ary raha vao Iosoa manao fanambarana de tsy maintsy manaiky dao zay rehetra milaza fa mpaminany Iosoa. Tsy mahazo mamaly koa zany ny silamo satria izy milaza fa mino any Iosoa lay zanak'Andriamanitra zay novainy anarany hoe Isa. Tsy afaka mamaly koa izy, tsy afaka mamaly zany zao tontolo zao nefa zany teny zany satria ny fanambarana de avy any amin'le Iosoa zanak'Andriamanitra le niantona teo amin'ny hazo fijaliana zay napetraka ho mpaminany ary ny Israelianina mihitsy laza fa mpaminany io tsy afaka mamaly nizaliza zany. Do afaka itsika ry any ny Apokalipsy toko voalohany toko voalohany aloha vakitsika zany eto zany tsika de jery hoe iza manao fanambarana ny fanambarany Iosoa lay voaositra na hoe Iosoa lay Mesia araka zay tianareo ametrahana anazy fa voaositra izy amin'ny teny gasy. Ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony eo amin'ny Jaona mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe Andriamanitra zany tia ilay Iosoa hitatsika fa Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy de tsy azo lavina zany ty fanambarana ataony ty. De aleo ny fanambarana no jerena raha Andriamanitra izy na tsy Andriamanitra. De satria le zavatra ny amin'ny lanitry lanitra ny resana izy avy any amin'ny lanitry lanitra de aleo tazantsika ny tao amin'ny lanitry lanitra tao hoe nametraka anazy ho Andriamanitra ivavahana mihitsy hoe tao amin'ny lanitry lanitra deo jerevana aloha ny lalàna. Ity lalàna navoakan'io Iosoa io satria namoaka lalàna izy amampahaminany anazy de misy lalàna navoakany ary zay lalàna zay moa no arana ato am'ty fanjakana masina tia lalàna ny Iosoa satria sady mpaminany izy no Andriamanitra mpamoaka didy mpamoaka lalàna didy nomen'Andriamanitra azy le izy ka ity ny didy nomeny nareo vakitsika aloha le hoe mamoaka didy izy Jaona 12 sonareo milaza hoe aizako izy mamoaka didy mamoaka didy eo Andriamanitra be io ay Jaona 12 49-50 vakitsika zany aminarany Iosoa lay mpaminany lehibe tsy maintsy ekena ny teniny. Jaona 12 49-50 raha vao zany de miady amin'ny Mose ianao. Jaona 12 49-50 satria zao tsy miteny ho ahy fa nira izy naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko zay ho toriko. Zany misy didinay zany ty nalefa makany amin'ny Iosoa ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny zay ary lay didina ampitondrainy any Iosoa ty zany de fiainana mandrakizay mazava be zay teny zay zany. Ka io ary fa hitatsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny didy Andriamanitra izy sa tsy Andriamanitra ary ivavahana sa tsy ivavahana deo jerevantsika ary ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy ty mamoaka didy koa izy. De aleo ny bokin'ny Apokalipsy anamarina ny teny aloha hoe ahoana moa ny kalitena atao hoe Andriamanitra ny atao hoe Andriamanitra de zao ivavahana. Raha vao ivavahana izy zany de zay le tena Andriamanitra ivavahana. Vakitsika ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy ty lalàna ty lalàna atao amin'ny Iosoa no mino dada iavana azy Apokalipsy 22:9
de hoy izy tamiko tandremo aza manao an'izao a fampanompo namanao ihany aho satria lay ijaona zany koka teo anoloana an'le tongotry le anjely efa nahita ny fanambarana de nibedesy le anjely izy hoe aza manao zao fampanompo namanao ihany aho fa Andriamanitra ihany mivavao zay aza manao an'izao fampanompo namanao ihany aho a sady namanimpamina ny rahalanao tsy izay mitandrana teny am'ity boky ity Andriamanitra ihany mivavao ataotsika ngeda be mihitsy zany hoe raha mivavaka ianao zany a de le Andriamanitra ihany no azo ivavahana zany hoe raha vao tsy Andriamanitra zany de tsy azo ivavahana fa ny Andriamanitra ivavahana zany de mazava be mihitsy zany hoe raha vao tena Andriamanitra iankofana zany a de ianao mazo mikoaka de ndao jerevantsika raha Andriamanitra iankofana mihitsy sy ivavahana mihitsy ny Yehosoa de ndao ry jerevantsika ny bokin'ny Apokalipsy toko 5 ary zay no itsika mamarana anazy Apokalipsia ilazana fa tena hoe tena Andriamanitra ivavahana fa izy a ka zay manaiky fampaminany Yehosoa de tsy maintsy manaiky an'ity teny ty satria fanambarana avy any amin'ny Yehosoa ty a ary sary tao amin'ny lanitra mihitsy le nomeny araka le teniny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de any amin'ny lanitra lanitra zany any zany ka aleo jereva le zava-misy anazy any le misy anazy any a de ny Apokalipsy toko 5 a vakitsika minompo ny andininy 5 angambany izay a amin'ny amboniny andininy 5 ary itako fa indro teo voany sy zafiandrianina sy zava-maneny efatra ary teo voan'ny olona de nisy zanak'ondry io le hoe indro ny zanak'ondr'Andriamanitra zay manetra ny fahotany zao tontolo zao izy ny olona ary amin'ny bokin'ny Jaona no misy an'izay ary hitanay ny voninahiny sy ny maro samihafa nyteneny izay moa tsy tadidiko nareo andeha rangahy izy anarina izy zay ny voalazany zany zay ka Yehosoa le zanak'ondrin'Andriamanitra voalaza eto zany izy io zanak'ondry io Yehosoa zanak'ondry io sao de tsy hainao ka eo maha zanak'ondry anazy zay mihitsy ny ny olazantsika ny hatsarany sy ny famareny aminao hoe izy a Yehosoa ty resana ty a de nitsangana tahaka ny vovovony izy a nanana tandroka 7 sy masy 7 a de ny fanafiton'Andriamanitra ny ranaka any amin'ny tany rehetrarehetra zay io zany voalohany io zany le Yehosoa ino zay io le hoe le teny tonga nofo ary ny le teny de nonona tamitsika zany ele hoe ny teny tonga nofo zany izy de tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanany mipetraka teo ambony seza fiandrianana nalainy Yehosoa zany lay boky teny amin'ny tananakavana mipetraka teo ambony seza fiandrianana de rehefa niraisiny Yehosoa lay boky a satria izy le zanak'ondry le ngano moa jevatsika kely zay hoe zanak'ondry zay le ohatsy karoatsika kely izy a de misita aiza moa misy an'iny koa loha jevako ato raha ho tadidiko kokoa le any misy an'izay leo ilaitsika mihitsy le mijery an'izay satria mametraka fanontaniana ilo aiza moa io zanak'ondry io iza marina io a de aleo zany jerevantsika izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra le manaisitra ny lo jerevantsika kely raha misy mahita an'le izy moa zany de mandefa nyty aingana makaty de mba malakitsika zay Jaona toko voalohany Jaona 1:29 zany ty le zanak'ondry ty Jaona 1:29 no ny ampitsy de nahitany Yehosoa avy nanaton azy Jaona zay Jaona l'izy zany ka de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra i Jaona mio mpaminany a samy mpaminany eto zany no miteny satria ny olona nanaiky fa i Jaona de mpaminany de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ka io zany le zanak'ondry zany Yehosoa ty resana ty hoe zanak'ondrin'Andriamanitra zay izay ka i Jaona moa Jaona mpanao batisa io a ny olona mino fa i Jaona mpanao batisa de mpaminany ihany koa zany hoe mpaminany samy mpaminany miona de ozy le mpaminany Jaona miteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io ka Yehosoa zany le zanak'ondrin'Andriamanitra tsy azo lavina zany fa tenin'ny mpaminany koa zany
dia ndova kitsika am'izay le teny ivelantsika am'izay le tarikatra aiza moa zany le tarikatra teo apokalypsia 5 de vakitsika mnonko andininy fahenina fahavalo am'izay zany eo am fahavalo ary rehefa nandray ny boky ary izy le zanak'olo zany Yahosoa io ny zava-manana efatra sy ny lolo efatra amby roapolo de ny ankoka teo anatreny zanak'ondry io arafatra de ny ankoaka ary bevan'Andriamanitra io satria Andriamanitra ny akekeo ile Elohim Israely eo izy ireo zany eto zany zao le Elohim lay dada Yahva sy Yahosoa zany reo le Elohim reo satria plurirelan'ny Elohim de Elohim zany de reo izy roa reo teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy de vavaka ataony olona masina zany zany hoe sady ny akoka izy no mitazona an'lay lovia feno didikazo manitra sady manana lokanga lovia feno didikazo manitra zay misy teo sady manana lokanga misy lokanga zany eny sy lovia volamena feno didikazo manitra miaraka amin'ny lovia zany miaraka eny do zany le izy de rehefa zareo no manao ny fihetsika mitazony io ka miankoka de mivavaka izy nydikan'izay ka eto zany de tena le ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ihany ny vavao ka nivavaka ny lolo lefatra amby roapolo nivavaka ny zava-mahana evatra tamin'ny Yahosoa Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra valy teny Andriamanitra izy ary ivavana sa tsy ivavana mazava-be ny teny vavaka ataony olona masina ny vavahana mihitsy ny Yahosoa tsy no Andriamanitra tsotra fotsiny izy hoe Andriamanitra takafoteny fa Andriamanitra teny ivavana izy sady ankofana ary de aina sy memboninahitra taka ny dadany voninahitra no azo mianaka mandrakizay mazava am'izay fa taoriana zany fanazavana zany na ninonao tsara de roa miavaka tsara ny Andriamanitra ary mazava be dada Yahva anankiray ary Yahosoa anankiray reo le Andriamanitra mpamonjy ary mitondra olo ho amin'ny fanafana amin'ny fahotana ary sy miaraka aminy tena tsy mahay manota intsony zay zao toriny ambasadeur-ny Yahosoa ziady azao engane mba teny ho falibenao mainao zany tely zany engane ka teny ho ravoravo anao fa nahitan'le tena mpamonjy ianao ary io famonjena io misy eny tsy zakany jiosy ka namono ny jiosy anazy hitinao fampianarana manaraka amintsika fa de zay ny fiafarany ty fampianarantsika androany mazava be am'izay fa ifaly be am'izay nareo zay nino fampianarana fa tena Andriamanitra Yahosoa lay mpaminany no miteny an'izay lay mpaminany Yahosoa lay mpaminany lehibe mihitsy no fanambarana fa Andriamanitra izy ary tena tsy maintsy ankofana mihitsy izy ary zany ny atsarana tao aminazy ny Israelianina nafantatra fa tena mpaminany izy ny vahoaka Israel ary rehefa ny vahoaka Israel no miteny fa mpaminany izy de tsy azo lavina ny teniny zay mandany zany mpaminany zany de ho fahaizan'Andriamanitra normal anke ny fahaizan'Andriamanitra ny jiosy anisana nafahaizana azy koa zany ka izay ny teny ho atsika rehetra fa de miraso atsika rehetra samy teny Yahosoa ho tonga soa ty amin'ny lantilantana radian'ny Yahosoa am'izay na rehetra rehetra voninahitra ho azy mianaka teo amin'ny dada Yahva sy Yahosoa mirary soanao tonga ty amin'ny Yahosoa am'izay anatin'ny Yahosoa fa tsara loatra zao teny inao zao ary ivavakatsika aza sola betsaka dada mara Yahva nampafatarinao sy nampianarinao ny atsarana de ny atsarana any aminao tena niporofonao mihitsy ny atrany amin'ny lalàna sy ny mpaminany rehetrarehetra any fa tena mpaminany zany Yahosoa zanakao zany ary na ny vahoaka jiosy aza ny aiky fa mpaminany izy fa ny fielona ny mpitondra fivavahana mpitandrina didifolo ihany de efa raha tamina mono anazy tonga nefa ny fotoana tsy maintsy ampiarerina ny atsarana tsy maintsy ho aseho eniny zao tontolo zao ny fahamarina tsy mety maty zany Andriamanitra Yahosoa zanakao zany fa na de ny vonona ry izy teo amin'ny azy fijaliana velona foana ny asany ary velona ny heriny velona ny anarany tsy azo vonona zany zay ny natongavany ziady ahy hamerina n'lay anarana homemboninahitra anaranao dada Yahva sy Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrakizay taio ara zao teny zao hitondra sosy fahasoavana ho an'izay miaina ary de mamalivavaka manakariva hitany tsirairay avy ianao dada mala Yahva voninahitra nao mandrakizay sotrany amin'ny teny sy ny fampianarana mankalazanao hatrany sorabetsaka dada Yahva amin'ny anaranao Yahosoa no azany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha sotsika raha samy teny Yahosoa ho amin'ny fitozan'ny fampianarana manaraka indray
ianao matory ary